Pistolier, slameur de rappeur. Steve ny tena anarako efa elaela ihany tao anaty slam tamin'izany le tomboka tao anatin'ny asa soatra. De tao anatin'ny slam tao tao Madaka slam mahazo sehatra maimaimpona de miakatra ambony sehatra de manaparitaka an'le asa soratra kely mba noforonina zany. De vao tamin'ny roa taona no nanao rapy. Manakare pasoavana zay miara-miaina tisatisa tsy mitovy fa mitambatra vato nefa fiarahamonina anaty-pisina mba tsy overatsika ijano visavisa fotsiny de ho sambatra jiaby lesy fa samy afana tsy atao sakana amin'ny fifandraisan-tanana mamy mandripa-leva. Fakafatarana se zoko be exta efa ela ihany tany amin'ny slam tany ny fakahita tam'izany de efa manaranaraka ny zavatra ataoko foana izy de aveo moa za le nahazo an'le nandresy tamin'le tournoi of the week de nanomboka ny serasera be zay de mamoaka hira de mihaino foana izy de aveo zay fakafatana zay nampahatonga na ato am'le projet an'le Boom Bap Taxi. Miasa aloha zany Xta aloha mazava ho azy. De akoatr'izay misy bandy miray groupe aminazy zay Ngia Iremar, izy nanao ny refrain le hira. De akoatr'izay koa tsika atao amina tasy studio mihitsy tsika zao de isorana PDP andro zareo nanome an'le studio afaka hiprisena an'le hira. De raha ny thème indray ny thème safidinay zany hoe tsika tsy mitovy nefa mahafaka miara-miaina. Mateny zavatra PDP amin'izany fa eo mahita izy. Tokony hoe zavatra miverimberina sy mipetraka tsara. Fa raha amiko zao raha mamboary ny lakiry fotsiny zay ihany zay de io zany Boom Bap Taxi zany teraka tamin'ny 2013 ny tena marina le anarana. Fa raha ny fanamboarana instru aloha efa tato amin'ity trano ity anisan'ny namokarana efa raiky amby roapolo taona lasa zay nanomboka nifampitakisana tamin'ity trano ity nata studio tany de efa namorona mozika. De nieritreritra hoe inona raha ny ananana de ok manana instru PDP afaka mamorona, manana namana ohatran'ny nata studio entre Olson efa niara-dia hatramin'izay, manana namana ohatranareo culture 261, manana namana PDP zany afaka mifanampy tsy hidiran'ny resaka vola de miaraka mametraka de miaraka miakatra ndray zay tanjona zany. Raha nify solo nify de lasa mabanga, raha maso solo maso de maro lasa jamba. Aty ny kosy tena izy ohatran'ny kayamba, mila tonga saina tranany saramba. De zay fahatongavan-tsainy zay natonga anao hoe andeha hizara tsy vidiana tsy atao inona de misy artista autonome zany fa zalahy mana-talenta zandrikely PDP taty aoriana nyteneniko teny Facebook hoe arivaso ny hiranareo fa de omeko instru nareo anaky enina, i Pistolier zany i Elam, Mike Zao, Louisel, izay koa moa anankiray iry Gastafaray, Sailar Lavanesson 2 avy any de izany anankiray farany tsy voalazako teo hoe Skaji sy Jazz. Ireo zany ny tena safidiko, misy am'ireo efa fatapatatro hatramin'izay misy am'ireo tena mbola tsy haiko mihitsy. Dalahy zany anisan'ny sekoly vaovao no mitaingina mozika efa be antitra ny tena hip hop tsy miala mazatra fa Boom Bap. Zay anisan'ny tanjona mivaingana hoe mba hisy révélation avy am'ireo bandy anankienindreo hoe révélation na rapy mba ohatr'izay. Rehefa tsisy révélation ane de mora ny dikan'izany de zay tanjona anankiray misy révélation. Tanjona anankiray ihany koa hoe tsara foana no mivelatra, tsara manidina, tsara mandeha gauche droite fa tsy azo arina mihitsy hoe avy aiza ny isan'ny tena satria izy very tantara.